Mbola ampitombona ao amintsika rehetra ny riavana ny fiadanana ny famindrampo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alatsinainy fa 9 septambra 2022 manohy hatrany ny fiaraha-miazakazaka amin'ny fanompona isika isa maraina toy izao. Ny salamo fa 7 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo araha ny hira fanampin'ny fa 7 andininy voalohany. Salamo fa 7 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo mitsangana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: Jehova ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavariko sy rafilahako, dia izy ihany ny tafitsoina kalavo. Na dia misy antoko ny toby miady amiko aza, tsy atahotra ny foko, na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, ianao ilay fahazavana sy famonjena anay, ary na dia mandraona anay aza ny fahavalo, miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana, ara-piarahamonina sy ara-panahy izahay, dia ianao ny fiarovana mafy ho an'ny ainay. Misaotra anao no ny fahatanteran'izany, ka ny tantananao anay ho tonga soa eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao, hanatanteraka fanompona masina amin'ity maraim-baovao ity. Misaotra anao koa fa mitaona anay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, andiny tena tsara, ka atsiaro ny tsy fahamendrehanay, atsapa ny tsy fahatanterahanay, dia iondrika ka hanitry tena, angata-pamelana anadiovana ho anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mankasitraka indrindra Andriamanitra ny amin'izay efa nitehirizanao ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka namelomanao azy tamin'ny teninao. Mbola mahatoky izahay fa eto koa ianao hanatrika amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany, ary teny aminay indray hampiorina ny finoany ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Mika 7 andininy 7 hatramin'ny 10. Mika 7 andininy 7 hatramin'ny 10. Arahantsika nivaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao kosa dia hanandratra any Jehova, eny andry en'Andriamanitra ny famonjena ahy aho, Andriamanitra no iaino aho. Aza mifaly ary fahavaloko, fa na dia lavo aza aho, mbola hiarina ihany. Raha mitoetra ao amin'ny maizina aho, dia Jehova ny fahazavana ho ahy. Ny fahatezeran'i Jehova hiaretako ihany, fa efa nanota taminy aho ambara-pandahany ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy, hamoaka ho amin'ny mazava izy, ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Dia hita izany ilay fahavaloko ka hosaronan-kenatra, dia ilay nanao tamiko hoe aiza izay Jehova Andriamanitra aho, ho faly mahita azy ny masoko, ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mika 7 andininy 7 hatramin'ny 10. Manambara ny fanantenan'ny mpino sy ny fahatokiny ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fanomezan'Andriamanitra ny fandresena ao anatin'ny ady. Ny zava-nisy tamin'ny fotoana naminaniny Mika riavana, dia hitantsika ao amin'ny 2 andininy voalohany sy 2 ohatra, ary ny 3 andininy 7 hatramin'ny 120. Dia ho vakitsika izany, ahafantarantsika hoe nahoana moa Mika no nampita izao afatra izao ho an'ny fiangonana. Ny herisetra ataon'ireo mpanan-karena amin'ny
mahantra. Hoy ny toko faharoa andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'ny Tompo. Lozan'izay mamorokeroka sy misaintsain-dratsy ao ampandrindry, ary noho ny maraina ny andro dia manatanteraka izany izy satria manan-kery ny tanany. Ary mitsiritra say izy ka maka izany ankeriny, sitrany koa ka mahalasa azy, ary mampahory olona mba amin'ny ankohonany izy, dia ny olona mba amin'ny lovany. Ao amin'ny toko fahatelo dia milaza koa ny fahalovana ara-panahy ny mpaminany. Toko fahatelo andininy fahasivy hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Masina ianareo mianohy izao ry loholon'ny taranaka Jakoba sy ry mpanapaka ny taranak'Israely, dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny Ziona amin'ny fandatsahan-dra sy Jerosalema amin'ny faharatsiana. Ny mpifeny mitsara azony kolikoly, ary ny mpisorony mampianatra azony karama, ary ny mpaminany manao fankatovana azony vola. Nefa Jehova mbola iankinany ihany hoe, tsy ato amintsika va Jehova, tsisy loza anjoantsika. Zany ry havana no toe-javatra izay niaina ny firenen'i Joda sy ny firenen'i Israely tapany avaratra tamin'ny fotoana naminaniny mika mpaminany, tokony ho tamin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy. Fa ankoatran'izay trangan-javatra teo amin'ny fiarahamonina anatiny, na trangan-javaka teo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ara-panahy voalaza teo amin'ny toko fahatelo, teo amin'ny fifandraisana maneran-tany ara-politika, dia nanomboka nandrava ny firenena avaratra ny Asiriana, ary efa manantanina ny handrava ny firenena atsimo dia Joda. Zany hoe raha fitinina tao anatiny dia tena latsaka anatin'ny fahoriana ny vahoaka, ary ivelany fiarahamonina iraisam-pirenena dia tena ny orooro ny firenen'i Joda sy ny firenen'i Israely tapany avaratra. Tena fahoriana nampy fahoriana. Fa amin'izany ny faminaniny miky, raha ny manandrify atsika, dia ijoroa no vavolombelona amin'ny fiorenany amin'ny finoana. Mika miorina amin'ny finoana. Miorina amin'ny finoana ny mpino. Inona ny fijoroana vavolombelona ambarany eto? Voalohany, manana fanantenana eo anatrehan'izay mahakiviny maro izy. Manana fanantenana eo anatrehan'izay mahakiviny maro i mika raha mijoro vavolombelona. Miorina amin'ny finoana, manana fanantenana eo anatrehan'izay mahakivy ny maro. Fa hitantsika amin'ny ambaran'ny mika tokoa fa miorina amin'ny finoana izy ka matoky ny famonjen'Andriamanitra, ary ny fahatelo miorina amin'ny finoana izy dia vonina hibata fandresena. Miorina amin'ny finoana ka manantena eo anatrehan'izay mahakivy ny maro. Mbola manampy fanazavana ny zava-mitranga tamin'ny fotoana ny tenenana ity anjara mofinaina ity, ireo andininy enina voalohany. Ny toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny fahaenina manampy ireo trangan-javatra kabobeny nambara teny am-piandohana, dia milaza toe-javatra tena mahakivy mampiravoravo tanana, mampamoy fo ny fiarahamonina rehetra. Raha ny andininy voalohany ohatra dia milaza hoe ny anaran'ny Tompo, lozako fa efa tonga toy ny fihotazam-boaloboka aho, sy toy ny fitsimponam-boaloboka tsy misy salohiny hohanina, na aviavy mialo taona izay iriny ny fanahiko. Lany tsy misy amin'ny tany intsony ny tsara fanahy, eny tsy misy olo marina amin'ny olombelona. Samy manodika an-datsatra, dia tsy hovakiana manontolo fa raha fitiana teny hoe toe-javatra maneho tranga mahakivy noho ny ainana. Ao mahakasika ny ankonana dia ny ady ny mpianakavy, ny vinantovavy, tsy manaja ny rafozam-bavy. Zany ny voalaza eo amin'ny andininy fahaenina. Izany la hoe toe-javatra mahakivy ny maro. Fa mika izay miorina amin'ny finoana dia mbola milaza fanantenana eo amin'ny andininy fahafito manao hoe, fa izaho kosa dia hanandrandra an' Jehova
eny andry n'Andriamanitra ny famonjenay aho, Andriamanitra no iaino aho. Izany ilay mpino miorina amin'ny finoana ry havana. Raha mieritreritra ny fiainantsika andavanandro isika, fiainana eto amin'ny firenena, ny fiarahamonina iraisam-pirenena izay mandravarava ny mahantra ny firenena manan-karena, mandravarava ny matanjaka, manoloana ny osa misy ady tsy mety tapitra, dia kivy ny olona, dia miteny hoe tsy hita ntsony, na mieritreritra koa hoe sokinanana ny baty dia tapitra ny lalakale, na miteny koa hoe valala voatango dia very fanambola velony. Izany ny akamaroany maro, mety zasy anao koa angamba. Kanefa eto Mika, ny olona tena miorina amin'ny finoana tahaka ny Mika dia afaka hiteny, indrana ny teny ao amin'ny Romanina 7:7 manao hoe na dia tsy nisy nanantenana intsony aza dia mbola nanantena ihany kanino. Ary teny tahaka ny Paoly ao amin'ny Korintianina manao hoe very hevitra nefa tsy mamoy fo. Dia seho anatrehan'ny soratra masina, seho anatrehan'Andriamanitra izay notsika isika, raha miombon-kevitra amin'izao tontolo izao sy ny fianakaviana, ny mpiara-monina, ny mpiray firenena, ka ilaza koa hoe tsy hita ntsony, kivy tanteraka, tsisy antenana ntsony Madagasikara, tsia. Tahaka ny Mika izay nonina teo amin'ny tontolo feno fahalovana tsy nahita-panafana, ny malagasy monina eo amin'ny tontolo feno kolikoly, manomboka mikely indrindra ny mametra kely sy ny mametra malety. Fantatrao izany mametraka malety? Manomboka mikely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tsy fanantenana ntsony izay alehanao rehetra dia ny mametra kely, mametra be, mametra antonona, raha tsy izao tsy izao. Fa amin'izany indrindra tahaka ny Mika. Izaho kosa dia nandrandra an' Jehova eny andry an'Andriamanitra ny famonjenay aho. Eo amin'ny 9 koa dia mbola misy filazana fanantenana. Aza mifaly ary fahavaloko fa na dia lava aza mbola iarina ihany. Raha mitoetra ao amin'ny maizina dia Jehova no fahazavana ho aho. Tsy tompo ny teny farany, izay fahavoazana lalina mety manjoa antsika. Tsy tompo ny teny farany, ny aizina fa ny fahazavana. Izay moa ilay fampianarana hoe ao amin'ny Genesis dia hoe nisy hariva ary nisy maraina. Ny hariva aloha vao ny maraina. Amin'ny soratra masina, ny aizina vao ny mazava, tsy hoe ny mazava sy ny aizina. Dia manantena foana isika, na dia amin'ny toe-javatra izay veriny maro ho mahakivy aza. Ny faharoa, ny olona miorina amin'ny finoana dia matoky ny famonjen'Andriamanitra. Eo anoloan'ny zava-misy izay iainana, na ny fahalovana ara-piarahamonina, na ny tsy fanjariana ara-panahy tonga ao anatin'ny fiangonana, ny mpisorona manao kolikoly, mandrobo ny vahoaka an'Andriamanitra mba hazom-bola. Eo anatrehan'izany dia tsy hoe manome tsiny ny hafa fotsiny, mika-paminany, fa tena mandiny teny izy dia milaza hoe tena manota. Izao ny voalaza eo amin'ny 9:5. Amin'ny anaran'ny Tompo ny fahatezeran'i Jehova dia retako ihany fa efa nanota taminy aho, ambara-pandahan'ny teniko sy hanomezan'ny rariny ho aho, amoaka ho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Matoky ny famonjen'Andriamanitra, tsy manilika ny fahavoazana amin'ny hafa i Mika, fa tena mandinika ny tenany ary matsiaro hoe manana andraikitra amin'ny fahavoazako koa ny tenako, manana andraikitra amin'ny zava-misy sy mitranga eo amin'ny manodidina ny tenako, mianjera amiko ny fahatezeran'Andriamanitra, kanefa manantena aho fa amposaka ny fahazavana izy ary miandry ny fahamarinana avy aminy aho.
ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny filaza ny bokyny mika dia mivoy hevitra manao hoe ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny mpanota dia aradrariny, ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny mpanota koa dia mierina, fa ny famonjeny no maharitra sy mandrakizay. Zay ny fampianarana ao amin'ny bokyny mika. Tezitra amin'ny mpanota Andriamanitra ary tena tezitra, manafay, fa mierina zany. Ny famonjeny sy ny famondram-pony no maharitra mandrakizay. Arak'izany ry havana dia tsy fahorian-tsaina ihany no nanjo ny olona miorina amin'ny finoana, fa fahoriam-panahy indrindra koa. Mampimenimenina ny maro dia mety fiakaran'ny vidim-piainana noho ny tsy fanjarian'ny raharaha-piarahamonina samihafa, fa izay ampahory antsika koa ary ampitaraina antsika fatratra dia ny tsy fahatanterahantsika, ny fahantranatsika ara-panahy, tokony ampahory antsika lalina zany. Zao tontolo zao mety hoe ory satria sarotra ny fiainana, fa ianao koa dia mihoatra noho izany, miatrika ny fahasarotan'ny fiainana andavanandro toy ny olombelona rehetra isika, fa mihoatra noho izany, miatrika ny fahoriam-panahy amin'izay ahatsapantsika fa mpanota isika, kanefa dia mahatoky ny famonjen'Andriamanitra. Ao amin'izay fahoriam-panahy ahatsiarovan-tena ho mpanota dia mahatoky ny famonjen'Andriamanitra isika. Mety misy karazany maro ry havana ny olona tonga mivavaka na atao hoe mpino. Misy mpivavaka na mpino manamary-tena, tsy tako intsony izay hibebahako. Misy mpino mivavaka fa tsy mahatsiaro tena, voaka sy miditra eo fotsiny izy dia mety daholo izay atao. Ary misy mpino mpivavaka tena mandiny tena isan'andro, inona indray ny tsy mety. Ny mpino miorina amin'ny finoana ry havana dia mpino tsy miady saina fotsiny amin'ny fahasarotan'ny fiainana ara-piarahamonina sy ny andavanandro, fa mpino tena ory am-panahy, mandiny tena isan'andro ny hoe inona no tsy tanterako ao anatrehan'Andriamanitra. Mandehana tahaka ny mika ahatsiaro fa manoty ianao ary miandry ny fahamarinanao avy amin'Andriamanitra. Ny fahatelo, ny mpino miorina amin'ny finoana dia vonina hibata fandresena. Raha miteny hoe hibata fandresena dia tsy misy fandresena azo ho azo foana, tsy misy ady. Hainareo ny dikan'izany amin'ny teny frantsay. Raha tsy misy ady, tsy misy fandresena. Ary eto amin'izao bokyny mika izao, rehefa tena mamaky ny mika manontolo isika dia mahita fa tsy mba atombotrezaka ny ady, fa lavitrezaka. Raha ny Baiboly manontolo aza moa dia miteny an'izany. Miady ary mandresy isan'andro ny mpino. Tena miara-mila mirotsaka anady isan'andro isika mpino. Ary tsy hoe ady vetivety, nataona vitsivitsy, fa ady mandra-pahatonga ny fandresena tanteraka miaraka amin'ny Kristy. Izay ry havana ny olona miorina marina amin'ny finoana. Eto dia ambary eo amin'ny andininy 10 fa hitsakitsahana toy ny fotaka ny fahavalo. Ny fahavalo dia izay misalasalany amin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ilay tontolo feno faharatsiana sy fahalovana. Ny fahavalo dia ireo mpaneso sy mpanenjika manao hoe aizay Andriamanitra ao. Fa ny mpino ny orina ny finoana dia afaka iome ireny fahavalo ireny, ifaly mahita azy, hitsakitsahana anaty fotaka. Mibata fandresena amin'ny farany ny ady ry havana, ny mpino miorina amin'ny finoana. Maro ny mpino tsy miorina ka voataona hiova na hiala, ary misy koa tsy mahatanty lazonady dia miala andaharana toy ny miaramila manaikitresy. Ny finoana miorina dia mandrotsaka antsika tany-piadiana
ary mampanantenantsika hibata fandresena. Rehefa mamaky ny boky ny Apokalipsy toko 2 sy toko 7 isika dia mahita ilay teny 7 ho an'ny mpandresy manao hoe izay maharesy, izay maharesy. Dia izany no miandry antsika miorina tsara amin'ny finoana ary havana. Indreo ary ny afatra anankitelo ho an'ity andro an'ity miorena amin'ny finoana ka mijoroa vavolombelona. Lazao ny fanantenana eo atrehan'ny olona rehetra izay kivy dia matokia koa ny famonjen'Andriamanitra na dia mpanota azy ianao, mielina ny fahatezeran'Andriamanitra, manafay izy saingy manasitrana sy mamonjy. Ary ny farany rehefa miady isika miorena amin'ny finoana, mahareta amin'ny ady mba hibata fandresena. Ho tahaka ny mika Eneziasy ianao, manantena, matoky famonjena ary hibata fandresena. Amen. Hivavaka isika. Nangina teo anoloan'ny afatrao izay Andriamanitra, ary nibanjinanao Kristy ilay tompony finoana sady mpanefa izany, dia nandre fampaherezana. Azo antenaina ianao hitondra famonjena, anome fifaliana, ampandresy anady raha miorina tsara ny finoana izahay. Ataovy tafatoetra ao amin'ny teninao izahay ary ho tonga ivelomana isan'andro ny teninao. Dia tononay Tompo ny fiainanay manokana, ny amin'ny ara-panahinay, ny ara-pahasalamana, ny arakasa ivelomana, ny ara-ankonana, ny fianarana. Tononay eo aminao koa ny ankonanay, vady aman-janaka, ray aman-dreny sy ray tapo, mba ho ankonana anjakan'ny fiadananao, ny ankonana misy anay tsiraray avy, ankonana feno fanantenana tsy iraviravin-tanana, ary andiny teny isan'andro dia hiaiky ny mahampanota handray ny famonjena ao amin'ny Jesoa. Eny fantatray fa maro ny ady, na ao amin'ny ankonana misy anay na eny amin'ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao. Aoka hiorina amin'ny finoana izahay mba iompandresena aminao Kristy, ka hiara-mana amboninahitra aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Dia io Tompo ny firenenay, zadinoana ny mamangy azy amin'ny famindramponao enatrehan'ny fahalovana, ao koa ny fiangonana izay tsy miafina aminao, na ny fisaratsarahana fotsiny ihany azy dia fangatahana ifamelana. Raha mandinika ianao iza ny fiangonana ajana eo anatrehanao, vonjeo izahay fa tsy mahavonjy tena. Ary ity fiangonana ity dia apetraka eo ampelatananao, mba ho fiangonana aneo ny fanantenana ao aminao ary ivelona isan'andro amin'ny fandresena atolotra ao Jesoa Kristy. Dia tsarovy ny zanaky ny fiangonana ampielezana, na any amin'ny faritany na any ampitan-dranomasina, mba ho azonao amin'ny tanam-pahasoavanao izy ireny, any amin'izay tany rehetra ampielezanao azy. Amin'ny anaran'i Jesoa ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay no izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aneny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.